Bijouterie Santia, nividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena na volafotsy. Manomboka amin'ny ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antamene, box 37, téléphone 033 18 544 04. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antamene. Togetoni fotoana ny famezonetsika ripijery ajaina amizao alina izao fotoana zay anarana ndrany fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv miara-batoko lafinaritra topoko vavy manasatsika ny tokatranany anaraka hatrany farany vaovao amin'izao alina izao avy hatrany dia tontolo ny tranga ampiaramonina fatindoala mivoaka lela no hitan'ny mponina tetsy mandroso ivato io maraina io nampiao imponina ny fahitana izany faty izany manoloana indrindra ny fivoan'ny mitova anaty vavany io zay retsika ary ny sary mampiao ny olona ny afaritra ny mandrosoa ivato ny fahitana ny maraina teo fatin-dehilahy anankiray raha ny fanazavana anatin'ny mponina ny manodidina dia nivoaka avokoa ny taova fotoam-bavan'ilay lehilahy maty toy ny lelany ohatra manahy ny manodidina sao dia babiby no namonina faty ity tovolahy ity satria dia sady tsy narary izy ny tsy mamy ihany koa ary tsy nahitana ratra teny aminy ora olona akaiky azy efa mandeha be tokoa mantsy ny resaka ao mandrosoa ivato ao ny fisain'ny biby hafahafa izany fahitana azy sy misy nisy namono sy mamy sy naninona fa dia tonga dia izy maty fotsiny tonga dia hita avy hatrany ny zavatra mahagaganay indray zany zay mponina mandrosoa dia lasa ohatrany hoe izy sy misy ratra zay zany dia lasa ny lelany mivoaka avy ao zavatra ao anatiny rehetrarehetra mivavany ao dia amin'izao fotoana sika teny zao zany dia efa mandraindraiky ny le mpitandro filaminana eny toerana mandrosoa ivato io zay aka ny dokotera ihany koa zay tokony anao fisirena mahakasika an'izay zavatra zay fa dia mampalely tokoa satria ny antony hoe araky ny fahinona azy zany dia hoe sy fantatra sony zay sao fa misy an'izany biby olona zany ony zay sovaly ny tapany dia olombelona ny lohany sy fantatra sony zay fandehany dia vao nangarony amin'izany biby zany ny lela sy ny karazany zay nahafaty azy ka rehefa tonga teny tena konjeren'le razana vao mareo sy raha reny amin'ny tokotany eo zay mbola miandro fisiriana nataony dokotera dia zay reky fa mivoaka avy ety ivelany lela sy ny zavatra ao anatiny le razana ka dia zay tompoko zavatra misy fa dia mba mila fizerevana akaiky hoe inona tokoa marina tokoa ve zany sao zany satria sao indraindray matoa tenen'olona mety misy tokoa misany biby olona zany mangataka ireo manam-pahafanasany tokony moa ny mponina ny manodidina mba hijery akaiky ity toejava-misy ity mba hialana amin'ny savorivory isan-karazany dia manao antsoavy ny mponina ny amin'ny mba hitondran'ny tompony andraikitra fanazavana amin'izao tranga hafahafa izao